vahaony oloko vahaony oloko andraisanao toroteny mahery vaika anova tanteraka ny fiainanao vavaka matanjaka na délivrance saenjana ho fanafana ireo fatotra ahitanao ireo fijorona vavolombelona mafy no ny asa mahagaga nataon'Andriamanitra vahaony oloko vahaony oloko nandeha tanteny izy mba asa Nanisik ang punyang palay aminiran dia amin'ny fofeno fifaliana sady ravoravo indray no idirako ny tokatrantsika minakavy fampizara isika ny sitrapon'Andriamanitra eto androany mbola iresaka tsika androany ny fifamatorana amin'Andriamanitra hoe mifamatotra amin'inona ny fiainanao mifamatotra amin'iza ny fiainanao androany dia lesona fahatelo mahakasika izay atao hoe fifamatorana izay no idirantsika menakavy melohany idirantsika amin'ny tena votoatin'ny fampianarana nefa dia ivavaka aloha tsika angataka ny fitarian'ny fanahy masina tompo ampianatra ny mpanomponao indray ny tenako eto nefa fantatro loatra ny tsy fahaizako fantatro loatra ny incapacité izay ananako fantatro loatra fa tsy maina inona na inona fantatro fa faible fantatro fa tsy manana ninina ho zarena amin'reto olo reto ary raha fahaizako sy ny fahalalako dia mety redyredy sy teniteny foana ary ho afa-baraka eto mason'reto olo reto nefa fantatro loatra igny koa Jesosy fa tsy mamelana irery ianao ary raha miteny eto dia tsy te hanira tena fa fantatro fa ianao no nanira ka no zany mangataka aminao tompo mitenena aminay ampianaro izay zay zavatra tokony ho takatray ary zavatra tokony ho hainay mitenena tompo fa vonina ihany izay mpamponao misy saora Jesosy amen ny zavatra rehetrarehetra riavana dia misy ny fifamatorana efa noazavaiko teto zany ombenombeny fa zay zavatra ifamatoranao ihany no mamaritra no avonao zay zavatra mifamatotra aminao no mamaritra no avonao ny raha moterana tomobile ndresahana dia misy motera tsotra fa misy ny motera turbo ary ny motera mifamatotra amina turbo ny motera anankiray mifamatotra amina turbo dia afaka mandeha lavidavitra kokoa ary mafimafy kokoa ny motera anankiray rehefa misy turbo mifamatotra amina turbo ary efa nazavaiko teto ombenombeny foana ato amin'ny tontolo ara-panahy hoe arakaraka izay zavatra ifamatoranao ohatra efa nazavaiko teto zany hoe raha mifamatotra mitoka ohatra ny fiainan'ny olona mifamatotra amina fahamamona ny toka sy ny labera dia tsy maintsy mifamatotra amina fahamamona tsy maintsy mamo ny olona anankiray ary tsy possible ny olona anankiray mamolava ny olona ray mamolava ka anana fiainana mahafinaritra zany tsy possible zany fa na dia efa tonga any amina faratapony efa nahita prime ministre tamin'izany fotoana prime ministre fa mamo isan'andro mamina toka mamina labera ny fijeriko azy dia misy fotoana izy na monsieur Teliara dia mamo dia mirediredy eo miongana ho azy tena zavatra ifamatoran'ny olona ny ankizy vavy anankiray rehefa diso mifamatotra amina fijangajangana foana dia na izy ataon'ny olona totohatra fiakarana sasatry ny manala zaza tsy possible zany ianao raha nabavy kely hoe tafavoaka amin'ny fiainana zany ianao fa ataon'ny lehilahy filana fotsiny ianao ataon'ny lehilahy totohatra fiakarana ataon'ny lehilahy tsy haiko tsony zay filaza azy fa dia arary any amin'ny tovanao any vo androany any vavaka ho anina vehivavy vitsivitsy tena mampalahelo sasany any amin'ny tova-pananany any misy zavatra mivonto any amin'ny mahavehivavy azy any amin'ny kolona ny sasany any amin'ny fivoahana misy fery ary marary tena marary any amin'ny fitombenana tena marary ny fijangajangana dia mifamatotra amina retina mampangery firy ary ianao mijafajafa sy marary io
ny zavatra ny famatoranao tao ambadika tao ary matonga anao tena mijaly ny olona rehefa mifamatotra amina fahotana ry havana dia ny hafarany dia ozy izy voalaza baiboly ny fahafatesana no tambony ota fahafatesana ara-pitiavana ara-tokantrano fahafatesana ara-bola fahafatesana amin'ny fifandraisana aman'olona potika ianao raha vo ny fahotana ny famatoranao tsy maintsy rava ianao efa nampianatra zany zavatra be da be teto a misy ny sasany mifamatotra amina ody gasy amina ody ratsy amina herin'ny maizina mifamatotra amin'ireny foana fiainanao dia ny afaranao tsy maintsy mivoakalina tsy maintsy ho ampidiny ny mpitaiza olona amin'ny havanao ianao satria tsy maintsy andeha ny resaka ny mpitaiza olona manko tsy maintsy zay foana le izy hoe mamosavy anao ny havanao mamosavy anao zodanao nakana zodanao mpiandry ary io zodanao hitanao mivavaka be dia lazay fa mpamosavy anao io dia iady amin'ny ady foana nareo mianakavy tsy maintsy iady eo nareo mianakavy zany ry havana ny zavatra mitranga raha vao mifamatotra ny olona mifamatotra amin'ny olona amina tontolo ara-fanimpotsamby sy ny herin'ny maizina dia ohatr'izay foana zany ny fiainana raha vao mifamatotra amina trosa ny fiainan'ny olona ankiray dia tsy afa miala amina adi-tsaina izy tsy miafa miala amina tebiteby any romanalina tsy afaka miala amin'ny resaka tension tsy maintsy miakatra tension anao raha vao mifamatotra amin'ny trosa tsy hoe voaterana nan'olona trosa ihany ianao fa na mampitrosa aman'olona aza dia tsy maintsy tafiditra ao anatina fikorotanana adila gidragidra raha vao mifamatotra amina trosa ka tsy maintsy mahafantatra ianao fa io olana androany io io aretina mahazo anao androany io ny zavatra ny famatoranao tany ambadika tany misy zavatra ifamatoranao ka raha tsy tapaka mihitsy io zavatra ifamatoranao io dia tsy ho afaka mihitsy problemanao io tsy ho afaka io olana io na hivavaka fahazato faharivo ary ianao na hitady vahaolana ohatry ny ahoana ary ianao dia miverina foana ny problema raha vao mifamatotra amina zavakafa ny fiainanao to ohatra tanora anankiray mifamatotra amin'ny rongony amin'ny sigara na tianao na tsy tianao ny rongony tsy maintsy mitondra fikorotanana tsisy rongony mitondra filaminana zany eo tokatranao ka io zanakao io raha mbola eo ka vao fatotry ny rongony dia na hivavaka foana ary tsika hoe alaminy tompony tokatranoko alaminy dia tsy milamina zany io satria mbola misy rongony ny famatotra amin'io ao misy rongony ny famatotra amin'io ao dia tsisy filaminana zany tsisy fiainana milamina zany nefa miaraka amin'ny rongony raha mifoka rongony ny vadinao tsy maintsy tapahana ravana ny fanahana rongony zay vao misy ny filaminana zany lay zavatra resantsika eto hoe misy zavatra ifamatorana foana ny olona ary zavatra mitsanga io problema zavatra sarotra mahazo antsika io dia jereo hoe mifamatotra amin'inony ty fiainako ty ny mahatonga nyity problema ty dia jereo any amin'ny fotony dia tapao hatra any amin'ny fotony le zavatra ifamatoranao mihitsy tapao dia lamina ho azy ny fiainanao rehetrarehetra zany zany anisan'ny raha fitiniko ny zavatra zay ndresana teto tamin'ny farany teo androany tsika iresaka momba ny atao hoe fifamatorana lalina amin'Andriamanitra raha vao mifamatotra amin'Andriamanitra kosa ny fiainan'ny olona dia hoy ny voalazan'ny Joba izay any amin'ny bokin'ny Joba toko fa asa izay ndraiky amin'ny roapolo Joba toko fa raiky amin'ny roapolo sa toko fa roa amin'ny roapolo izy ozy izy manao hoe mifankazara amin'ny tsy toa ianao dia hiadany Joba toko fa roa amin'ny roapolo andiny faraiky amin'ny roapolo mifankazara amin'ny tsy toa ianao dia hiadana izany no atongavany soa aminao mifankazara amin'ny tsy toa ianao zany hoe mifamatora aminao amin'Andriamanitra dia hiadana raha tianao zany nisy fiadanana filaminana fahasambarana fiainana mahafinaritra dia mbola misy zavatra ifamatoranao ihany koa ara-panahy ato ambadika ato ary ny famatoranao dia mazava ny tenin'Andriamanitra hoe mifankazara amin'ny tsy toa mifankazara amin'Andriamanitra dia ho tonga ho azy ny fiadanana eo amin'ny fiainanao rehefa mifankazatra amin'Andriamanitra anao dia tonga ho azy ny fiadanana hitatsika tsara zao ohatra ny olona rehefa misy fifamatorana amin'Andriamanitra dia ohatra zao tsy possible ho azy ny fahavalony zany tsy possible ho potiky ny fahavalony zany tsy possible ho rava ny fahavalo zany ny ao amin'Andriamanitra manko dia misy fahazavana ngeza be ary eo amin'ny fahazavana ao amin'Andriamanitra io dia misy hafanana miaraka aminy hitatsika zao ohatra masoandro ny masoandro misy hafanana miaraka aminy
rehefa ao an-trano ianao zao de misy an'ireny le jiro ampoule be reny projecteur be reny jereo fa misy hafanana miaraka amin'iny de ohatr'izay koa amin'Andriamanitra misy fahazavana ao amin'Andriamanitra de misy hafanana miaraka aminy ka ny devoly ndray nefa fitaovam-piadian'ny devoly de tsy hazavana ny an'ny devoly fa aiziny ka ianao raha mifamatotra misimisy kokoa amin'Andriamanitra mifamatotra misimisy kokoa amin'Andriamanitra de tsy azo ny aizina atonona ianao tsy possible hoe ianao atao am'le mazava mifamatotra atao am'le mazava de iny ny aizina tonga avy any de anarona anao tsy possible zany satria vo tonga ny aizina de tifirin'le mazava de miala vo tonga ny aizina tifirin'le mazava de miala zay le izy izany ny mahatonga ny olona mifamatotra amin'Andriamanitra de tsy azony devoly kasikasihana mihitsy tsy azony devoly kitikitihana mihitsy fa ny mahatonga anao azony devoly kasikasihana azony satana kitikitihana ny fiainam-pitiavanao ny fanambadianao ny fahasalamanao ny tokatranonao ny arabolanao potehany devoly anao kasihany devoly anao tsotra be mbola tsy tenao am'le mazava ianao de le aizina no milalao ny fiainanao le devoly milalao ny fiainanao jerenareo tsara nge ny zanak'Israely dia nanana fifamatorana lalina tamin'Andriamanitra ary indray andro izy teo amorony ranomasina mena de ozy izy ny tenin'Andriamanitra tamin'ny Mosesy lazao amin'ny zanak'Israely mba androso izy ndana teny amin'ny zanak'Israely androso makaiza moa izy io androso ao anaty ranomasina itsofoka ao anaty ranomasina tamin'ny fotoana io nafinaritra de zao ny kapohany Mosesy ny ranomasina de ny saraka roa de nandeha tany maina ny zanak'Israely niditra tao anaty ranomasina nitsofoka tao anaty ranomasina halleluja nitsofoka tao anaty ranomasina ary reo zanak'Israely reo de nisy fifamatorana tamin'Andriamanitra raha vo afaka tao anaty ranomasina ary zareo ka tafapita terepita de nitsofoka ndray miaramila ny Egyptianina ihany koa nitsofoka tao anaty ranomasina anenjika azy fa vo nitsofoka tao de tonga de nyrakofan'Andriamanitra ny ranomasina naverin'Andriamanitra ny ranomasina maty tao daholy ny Egyptianina rehetra maty tao ny Egyptianina rehetra ina tiako atongavana ianao rehefa misy fifamatorana amin'Andriamanitra ny lalana zay izoranao de tsy azo ny fahavalo izorana tsy azo ny fahavalo idirana ny lalana ampidiran'Andriamanitra anao de tsy azo ny devoly idirana raha vo mitsofoka ao ny fahavalonao de maty izy potika izy ravy izy amen raha vo misy fifamatorana amin'Andriamanitra ny olona kiray de tsy azo ny fahavalony idirana tsy azo ny fahavalony enjehana fa ny fahasoavana ny fitahina ny valom-bavaka ho an'ny zanak'Andriamanitra de loza ho an'ny fahavalonao loza ho an'ny fahavalonao rehefa mifamatotra amin'Andriamanitra ianao ny fahasoavana tonga eo aminao de mivadika ho loza ho an'ny fahavalonao raha vo mitsofoka ao izy amen inona ny tiako atongavana ny tiana tongavana de tsotra ihany mila mifamatotra amin'Andriamanitra sika tadiditsika tsara ny tantarany Noa valy mianaka raha vo nitsofoka Noa valy manaka ny famatotra tamin'Andriamanitra tao anaty sambo fiara vo tafiditra tao izy de fandringanana ho an'ny olombelona tavela taty ivelany rehefa mifamatotra amin'Andriamanitra ianao rehefa tena tafiditra ao amin'Andriamanitra ianao de fahasoavana ho anao ao ary nafiry fahavalonao mitady anapotika anao mitady andravanao ikitikitika anao de tsy makasika anao manak'izay zany ka iresaka lalandalina androany momba n'izany atao hoe fifamatorana amin'Andriamanitra izany rehefa mifamatotra isika amin'Andriamanitra dia misy cléany daholo manko any zavatra rehetra ohatra raisiko zao ohatra hoe ny fahela velona hoe inona ny mahatonga anankiray ela velona olona anankiray ho ela velona mahatonga ny olona iray ho arovan'Andriamanitra ary manana fahavelomana maharitra ny baiboly zao de jerentsika ao amin'ny Exodus 20 teboka ray voalohany resako zao ty momba ny hoe fifamatorana Exodus 20
de zao nyvaky ny teny eo amin'ny andin'ny faharoamby folo manaja ny rainao sy ny reninao mba ho maro andro ianao amin'ny tany rehetra zay omeny Jehovah-Andriamanitra ao anao. Jerenareo zany manaja ny rainao sy ny reninao mba ho maro andro ianao ao amin'ny tany zay omeny Jehovah-Andriamanitra ao anao. Mba ho maro andro ianao, raha teo maro andro ianao ivelomana de manaja ny rainao sy ny reninao. Tanao mifamatotra amin'ny fanajana ny ray sy reny, mifamatotra amin'ny fanajana ny ray aman-dreny, fanajana ny ray aman-dreny ny fahela velona, ny fahela velona reny atahorana ihany reny olona tsy manaja ray aman-dreny reny, tsy manaja ray aman-dreny reny, atahorana ny hoavinao, atahorana ny fiainanao, atahorana ny fahela velon'ny olona anankiray tsy mahay manaja ny ray sy ny reny. Mifamatotra amin'ny fanajana ray aman-dreny ny tombon'andro iainantsika. Zany zao teboka anankiray mila takatsika. Ozy izy koa ny salamy faraiky amin'ny sivifolo, salamy faraiky amin'ny sivifolo de zao vaky ny teny andiny fefatra amby folo manao hoe satria zao no ny raketany fitiavany dia amonjy azy aho, anandratra azy any amin'ny avo aho satria malala ny anarako izy. Iantsoa izy de amaly azy aho, ho eo amin'ny arahory izy, amonjy sy ame voninahitra azy aho, ho vokisako fahela velona izy ary ho asehoko azy ny famonjeko. Eo zao de misy secret ihany koa ny mahatonga ny olona anankiray ho ela velona, ho ela velona. De ozy izy ny ten'Andriamanitra eto hoe satria izao no ny raketany fitiavany de amonjy azy aho, ho vokisako fahela velona izy. Le teboka voalohany resahako teo de fanajana ray aman-dreny, fa ity teboka faharotony ray de fanajana an'Andriamanitra, fitiavana an'Andriamanitra, fireketam-pitiavana amin'Andriamanitra. Rehefa tena tia an'Andriamanitra ny olona iray de ho ela velona izy, ela velona izy. Satria izaho no ny reketany fitiavany de amonjy azy aho, anandratra azy any amin'ny avo aho, ho vokisako fa ela velona izy. Raha te ho ela velona zany ny olona anankiray de mila manaja ny ray aman-dreniny izy. Fa ny teboka faharoa koa mila tena tia an'Andriamanitra amin'ny fony rehetra izy, mila tia an'Andriamanitra satria izao no ny raketany fitiavany de amonjy azy aho, ho vokisako fa ela velona izy. Misy tenin'Andriamanitra anankiray atao amin'ny ohabolana momba n'izay fa ela velona zay ihany atao amin'ny ohabolana toko fahatelo. De ozy izy sambatra zay olona mahita fahendrena sy zay olona mahazo fahalalana, fa ny fandratona azy dia tsara noho ny fandratona volafotsy, ary ny tombom-barotra aminy dia mihoatra lavitra noho ny volamena tsara. Sarobidy noho ny voangy izy, ary zay rehetra irinao tsisy azo ampitaina aminy. Fa andro maro ny eo an-tanany akavanana, ary arena sy voninahitra ny eo an-tanany akavia. Andro maro ny eo an-tanany akavanana. Io zao de miresaka indray ny baiboly momba ny olona manana fahendrena. Io zao de misy teboka anankitelo resahako amintsika. Ndray zany fanajana ray aman-dreny, faharoa fitiavana an'Andriamanitra, ary fahatelo fahendrena. De mifamatotra foana am'le hoe fa andro maro ny eo an-tanany akavanana, fa ela velona. Le olona ela velona io zany ry havana, tsy hoe tonga ho azy reny olona ela velona reny, fa misy zavatra hitany ao, misy zavatra mifamatotra aminy ao. Ary raha teo ela velona ianao marary io, ianao tsy salamy io, zao ianao zao marary, de jerevo mety anisan'ny problemanao ianao tsy manaja ny ray aman-dreninao, ianao tsisy fanajana ray aman-dreny, ianao manevateva ray aman-dreny, ianao manao tsinotsinona ray aman-dreny. Andana miavana aminy, andana miavana amin'ny ray aman-dreninao, ome voninahitra ny ray aman-dreninao. Za tsy miteny hoe tanterao daholo ny teniny na zavatra tsy mahasoa ary, fa misy fotoana ianao manambany, manao tsinotsinona ray aman-drenina ahitana masoandro, de ianao io zao efa tena tazomina seroma fotsiny, tena marary ianao io, tena ozy izy anao ho faty aty. Ny secret amin'ny voalaza ny baiboly de zao andana manaja ny ray aman-dreny, atsovy izy de ny resa aminy de miovato etraminy. Teboka faharoa de hoe tiava an'Andriamanitra, satria zao no nyreketany fitiavany de amonjy azy ho vokisako fa ela velona izy. Ary anisan'ny zavatra resahan'ny baiboly eto ny fahendrena,
mame tombonandro raha vao mifamatotra amin'ny fahendrena ny olona iray mifamatotra amin'ny fahendrena dia misy fahela velona misy fahela velona misy fahavelomana ela zany ny tiana horesahana rehefa tsy manana fahendrena ianao mora maty rehefa tsy manana fahendrena ianao na dia PDG na orinasa na directeur général amin'ny savinin'ny mpiasanao ianao amin'ny savinin'ny vehivavy ianao vonon'ny vehivavy ianao maro fahavalo anao rehefa tsisy fahendrena ary tsy ela velona misy zavatra ifamatorana daholo ry havana zay zao ny fahendrena mifamatotra amina ray aman-dreny mifamatotra amin'ny fitiavana an'Andriamanitra ary mifamatotra amin'ny fahendrena ny fahela velona raha miresaka momba fahasalamana ohatra satria ny baiboly dia marina foana dia zao ny voalazan'ny tenin'Andriamanitra any amin'ny Exodosy toko 7:20 Exodosy toko 7:20 andininy 5:20 izy ny tenin'Andriamanitra fa manompo an Jehovah Andriamanitra ao dia hitany haninao sy ny ranonao izy ary hoe soriny aminao ny aretiny halleloia tanao le fahasalamana ndray a misy zavatra mifamatotra aminy manompo an Jehovah Andriamanitra ao dia hitany haninao ary hotahina ny ranonao ary hoe sorina aminao ny aretiny hiala aminao ny aretiny rehefa manompo an Jehovah ianao miala aminao ny aretiny rehefa manompo an Jehovah ianao manompo an Jehovah Andriamanitra ao dia hitany any dia hiala aminao ny aretiny zany zao ny fifamatorana amin'ny resaka fahasalamana mifamatotra amin'ny fanompoana an'Andriamanitra miresaka fahasalamana ihany a ozy izy ny salamo fa 7:20 nandefa ny teniny izy mba hasitrana azy nandefa ny teniny izy mba hasitrana azy mifamatotra amin'ny tenin'Andriamanitra ny olona rehefa mazoto miainy toroteny tsy ndriko tsara mazoto miainy ny tenin'Andriamanitra dia ho salama izy ka mandetika an'ireny toroteny ireny ao am-pony mandetika an'ireny toroteny ireny ao an-tsainy mandetika ny toroteny ao anatiny dia ho salama izy nandefa ny teniny izy ozy izy ao amin'ny salamo 7:20 nandefa ny teniny izy mba hasitrana azy zany hoe le tenin'Andriamanitra no manasitrana atsika dia jerevy ty resaka resako anao ty fa raha mijery vaovao politika foana ianao avadibadika ao le ato am'le atoko-panohatra dia avadika ao tam'le mpomba fitondrana dia avadika ao tam'le mody ohatrany hoe mody ohatrany neutre dia avadibady ony fa makarary ny lohanao io mampiakatra tension anao vaovao horerakeo ianao fa andanange ianao miditra mihainy toroteny e ajanona ange i vaovao io e ajanona i vaovao mampikorotan-dohanao io ajanona io dona ino ty dona politika sy resaka politika lava sy anina politika lava ajanona ange io e fa hiena ny tension anao mihena io tension miakatra be io fa andana ange mihainy toroteny e mifamatorana ianao amin'ny tenin'Andriamanitra e mifamatora amin'ny baiboly e anomboka ho sitrana ho azy ianao miala ho azy ny aretinao satria nandefa ny teniny izy mba hasitrana azy ny fanasitranana ny fahasalamana dia mifamatotra amin'ny teny rehefa mazoto mifamatotra amin'ny tenin'Andriamanitra ny olona ankiray dia anomboka ho salama izy anomboka ho salama izy satria ao anatin'ny tenin'Andriamanitra dia misy fanasitranana mifamatotra amin'ny tenin'Andriamanitra baiboly dia milaza manao hoe rehefa nivavaka Jesosy dia zao ny tenin'Andriamanitra ny teniny any dia nahasitrana ny démonie ny teny fotsiny Jesosy dia sitrana ny marary ny teny izy dia sitrana ny marary ao anatin'ny fahenona toroteny ary zany mazava-dehibe ry havana ozy izy ny tenin'Andriamanitra manao hoe ny finoana dia avy amin'ny toroteny izay ny tsy mahaposible an'le hoe misy olona tsy vonina iainy toroteny misy olona tsy vonina hivavaka tsy vonina hifamatotra amin'ny tenin'Andriamanitra kanefa ametraha-tanana ho délivrena dia tsy possible zany Dane mako misy olona fianakaviana avy any io pasteur ny havanay marary mba hivavao izy io pasteur ny fianakavianay marary délivreo izy misy fotoana reny olo reny sitrana
fa misy fotoana reny olo tena tsy sitrana mihitsy satria le tenin'Andriamanitra tsy tafiditra ao anatiny. Le tenin'Andriamanitra tsy tafiditra ao anatiny. Fa melohan'ny délivrena olona, ametsatanana ny olona marary, ivavahana ny olona marary, dia tsy maintsy mihaino toroteny izy aloha, mihaino tenin'Andriamanitra izy aloha, dia zay vao dia sitrana ho azy izy ao aorianan'izay. Amen. Zany ny ao anaty Baiboly. Mifamatotra amin'ny tenin'Andriamanitra, amin'ny zavatra rehetrika, ny fahasalamana. Ny fahasalamana tsy tonga ho azy. Zany mahatonga antsika hita hoe mba tahirin'Andriamanitra. Ny fahasalamana za dia misaotra an'Andriamanitra fa raha ny asa ataoko ny isanandro maraina mandraparivon'ny andro, ny andraikitra raisiko, dia angamba tokony voan'ny tazo isanandro. Fa ny mahavariana dia misy force spéciale mihitsy omen'Andriamanitra. Satria misy zavatra mifamatotra amin'ny teny. Raha ianao marary lava io, mifamatory ianao amin'ny tenin'Andriamanitra. Mifamatory amin'ny zavatra voalazan'ny Baiboly. Ao amin'ny ohabolana dia misy tenin'Andriamanitra ohatr'izao ihany, fa tsy tadidiko izay fa angamba manaraka le verset omeko. Ozy izy hoe ny fo ravoravo izy mahasalama tsara. Any amin'ny ohabolana fa tsy tadidiko mbola omeko koa manaraka angamba ny hoe ohabolana toko fafiry zay. Ozy izy ny tenin'Andriamanitra manao hoe ny fo ravoravo mahasalama tsara, fa ny fanakivy mahamaina ny taolana. Ohabolana toko fafito amby folo. Ohabolana toko fafito amby folo andiny faharoa amby roapolo. Ny fo ravoravo mahasalama tsara, fa ny fanakivy mahamaina ny taolana. Hitanareo? Mifamatotra amin'ny fo ravoravo. Zany no mahatonga antsika miteny foana eto rehefa mitoriteny, mandeha mitoriteny hoe esory ny lolo-po, esory ny alahelo-po, délivré ny fonao, aza mitahiry alahelo, aza mitahiry rancune ao anatin'ny fonao, aza mitahiry lolo-po, diovo ny fo, verimberina foana antsika. Satria ny fahasalaman'ny tongotrao, ny fahasalaman'ny vavony, ny fahasalaman'ny rein, ny fahasalaman'ny tsinay, ny fahasalaman'ny atodo dia mifamatotra atao anatin'ny fo. Ny fo ravoravo mahasalama tsara. Misy zavatra anankitelo ndray zao ny resahako eto. Voalohany zany momba amin'ny fahasalamana dia mifamatotra amin'ny fanompona an'Andriamanitra le olona raha teo salama. Faharoa mifamatotra amin'ny teny, ary fahatelo mifamatotra amin'ny fo ravoravo. Asy fifaliana foana ao anatin'ny fonao, na misy zavatra mahasorena azy, na misy zavatra mahasosotra azy. Ny mpanompon'Andriamanitra tsy tokony ho tezitezim-pona zany. Tsy tokony ho tezitra ianao amina question na 1000 francs. Tsy tokony ho tezitra ianao amina question na 5000 francs. Tsy tokony aloto fo ianao amina zavatra vao mitranga misy zavatra kely misy eto ambony tany misy olona manafotoana foana. Misy olona manafotoana foana raha mbola eto amin'ity planeta tany ity. Kanefany manoloana an'ireny olona manafotoana ireny dia ny fonao tokony isy firavoravona, tokony ho ravoravo ianao, miravoravo amin'ny Jehova ianao. Dia omeny anao izay rehetra rin'ny fonao, ny fo ravoravo mahasalama tsara. Ahatonga anao ho salama tsara dia mifamatory amin'ny fo fiain'ny fifaliana. Mianara mifaly. Ny ady tena ny avy fiainako dia zany. Tsy hoe tsy misy zavatra mahasorena isanandro, misy ny zavatra mahasorena, fa reny zavatra mahasorena eny avadiko fifaliana. Satria na ho sorena eo ary aho, na ho tezitra eo ary aho, na haloto fo ary aho, tsy hanovan'le zavatra misy angeny fa halotopoko e. Tsy hanovan'le zavatra misy. Tsy hoe naloto fo aho, na sorena dia io fa niova le problème lasa, satria naloto fo aho dia niova le problème lasa ny va. Tsy manova nininy. Fa makarary fo ary makarary tsinay, makarary vatana, makarary vavony. Mavoan'ny diabeta, ny alahelo-po. Fa ny fo ravoravo mahasalama tsara, ka mianara foana mifaly. Na dia masosotra anao raha ny vadinao vao maraina, masosotra anao zanakao vao maraina, manahirana anao ny mpanampinao, manahirana ny gardien, dia mianara mifaly. Miankina amin'izay ifamatoranao no mahatonga fahasalamana. Fa ianao marary lava io misy zavatra ifamatoranao ao. Mahatonga anao marary lava, mifamatotra amin'ny alahelo, mifamatotra amina fahatezerana isaky mihetsika. Indrindra ianao patron be io, miantso anao patron PDG io a. Tezitra ianao atsy, tezitra ianao arota samboariny fora la. Raha teo salama tsara, fa ianao tapaka lalan-draha, ary ho faty tampoka. Zany le izy. Zavatra anankiray iresahako
akoatra ny fahasalamana sy ny fahela velona dia resaka momba ny fahafenona fahasoavana. Hoy Davida ato amin'ny Salamo fahatelo amby roapolo voamvakitsika voaingana teo izy tamin'ny tenin'Andriamanitra farany teo ngamba. Salamo fahatelo amby roapolo dia zao ny tenin'ny Davida. Hoy izy: Jehovah ny mpiandry ahy, tsy hanan-java-mahory aho. Mampandry ahy aminay maitso izy, mitondra eo amoron'ny rano fialan-tsasatsy izy. Mamelombelona amin'ny fanahiko izy, mitarika ahy amin'ny lalàna ny fahamarinana noho ny anarana izy. Eny fa na dia mamaky mandeha mamaky ny lohasaloko ny fahafatesana za dia tsy atahotra ny loza fa ianao no amiko. Ny tsorakazonao sy ny tehinao ireo no mahafatahotra ahy. Mamelatra latabatra eo an'loka eo mason'ny fahavaloko ianao, manosa diloilon'ny loka ianao. Ny kapokako fieno dia fieno. Halleloja. Eny tokoa fahasoavana sy famindram-po no manaraka amin'ny andro rehetra iainako, dia hitoetra ao an-tranon'ny Jehovah andro lava. Davida dia mijoro vavolombelona toy hoe ny kapokako fieno dia fieno. Eny tokoa fahasoavana sy famindram-po no anaraka amin'ny andro rehetra iainako. Davida dia natsapa fahafenona teo amin'ny fiainany, vie en abondance, niaraka tamina fahafenona teo amin'ny fiainany. Davida tsy nanan-java-mahory ary teneniny eo ambony hoe Jehovah mpiandraka tsy hanan-java-mahory aho. Nananany Davida ny fahafenona feno Davida. Nananany dolodolo ny zavatra rehetra, ny vola mikarena, zanaka maro, ny voninahitra, miaramila maro, ny fiadanana, fahasambarana nananany Davida, filaminana nananany, ny zavatra rehetra nananany. Fa inona moa sekren'i Davida? Raha ohatra ny olona ka tianana fahafenona eo amin'ny fiainany, misy olona manko ry havana azy avaky tsara, misy olona salama tsara fa tsy manam-bola. Salama tsara izy menakary fa tsy ampy hanina. Izy matanjaka, izy hitanao salama tsara fa zao tsy ampy hanina. Misy ndray manam-bola sady salama tsara fa izao mikorotana foana izy menakavy, miady lava. Misy ndray sady manam-bola, manakanina, manana diplôma fa tsy mety miteraka. Misy zavatra tsy feno foana zany ao, misy zavatra tsy feno amin'ny fiainany. Misy ndray manam-bola, manakoanina, manana andretsarehetra, miteraka maro fa tsy mety salama mihitsy. Fa ny any Davida tsy zany, fahasoavana tamin'ny fahafenona. Ozy izy eto hoe ny kapokako feno dia feno, feno tanteraka. Halleloja. Feno tanteraka. Ary ny fahasoavana ozy izy eny tokoa fahasoavana sy famindram-po manaraka amin'ny andro rehetra iainako, tsy manan-java-mahory aho. Inona ny sekren'i Davida? Ny sekret atao anaty baiboly ry Davida dia zao: ny fikarakarana mpanompon'Andriamanitra. Io fahabangana eo amin'ny fiainanao io, fahabangana eo amin'ny fiainanao, misy zavatra banga foana, misy zavatra tsy mety foana. Zary pino miteny aminao, mikarakara mpanompon'Andriamanitra. Raha mijery ny fiainan'ilay vehivavy anankiray tao zary fantatsika tamin'ny andron'ny Eli mpaminany izy iny, lay vehivavy io tsy nanana afa-tsy koba kely eraky ny tanana anila sy menaka eraky ny tavoara, zay ny nananana. Ary dia zao mihitsy ny teny tamin'ny Eli hoe andeha hanamboatra ny reto ataoko mofo ao izy izy endasiko, dia ho faty zay mianaka fa tsisy hoanina intsony. Fa hoy Eli mantsy azy: ndana aloha anamboary ihany aloha za hoy Eli mpaminany anamboarana zay voarinareo mianaka. Raha fijerin'ny maha-olombelona dia fitiavatena zany. Fa zay mihitsy le principe, zay mihitsy ny principe ao anaty baiboly. Dia namboariny izy mianaka lahena, karakarainy aloha Eli mpaminany. Dia hitanao fa tonga tamin'ny fahafenona, tsy lany ilay koba tao anaty tavoara le eraky ny tanan'ila, tsy ritsa le menaka, fa mbola nanana hoanina elaela ihany zareo, mandra-pandatsahan'i Jehovah raha norana tamin'ny tany, mandra-pisian'ny vokatra amin'ny tany, dia nanako hoanina ihany zareo reo. Halleloja. Ny tao amin'ny fahafenona vokatry ny fikarakarana any Eli mpaminany. Ilay zavatra banga tao lasa feno. Tadiditsika tsara ilay tantaran'ilay vehivavy tamin'ny andron'ny Elisa mpaminany. Ilay vehivavy momba anankiray izy io, asa Sonemita. Vehivavy Sonemita izy io, mpanakarembe raha vehivavy, multimilliardaire izy mivady, tsy nanan-java-mahory.
fa zao isaky ny nandalo elisa mpaminany dia izy tsy mpiara-mivavaka tamin'y relisa tsy mpiara-mivavaka fa izy indray nahalala hoe elisa ty mpanompon'andriamanitra ka andeo karakarainy de nikarakarainy trano nanamboarany trano nikarakarainy jiro sy rano karakarainy sakafo nikarakarainy kodoro nomeny azy daholo ny zavarehetrarehetra ny afarany hoy elisa mpaminany inona ny mahory anareo mivady de fantatra teo fa tsy niteraka izy mivady de hoy elisa raha ho avy ny fotoana toy izao fantatry ny banga eo aminareo nareo tsy niteraka nareo manakarena nareo manambola nareo salama tsara ny tsenanareo mandeha nareo grossiste manambola amina miliary nareo ny amin'ny banky nareo manana trano be da be fa zavatra kiray mibanga eo aminareo ary tena banga eo aminareo nareo tsy niteraka amin'ny heritaona toy izao nareo teraka feno le zavatra banga tonga le fahafenona tao ambadiky ny fikarakarana ny elisa mpaminany ary anisan'ny zavatra tsapako zany revana zay ny ray aman-drenay mahafinaritra zay zao de tsy olona mitsangatsanga pony eto mitsangatsangana fahatany eto fa za mahatsapa mihitsy hoe mandova fahasoavana vany amin'ny papako sy ny mamako ny papanay sy mamanay mako tsy nanakarena be taloha tsy mba nanakarena fa zay olona sahirana fa saingy zao navita ny karakara-panompon'andriamanitra zay nivarotra hôtely tao Andravoahangy tao nivarotra hôtely io tsena io tsy de mandeha be manahoana io tsena io tsy de hoe misy tombony be manahoana araky ny teko taminao teo zay tsy hoe olona nanakarena fa saingy zao zavatra tsapako ny pasteur rehetra zay misakafo ao mpanompon'andriamanitra zay misakafo ao tsy mandoa vola na mandeha ny tsena na tsy mandeha ny tsena na misy tombony na tsy ny afaran'le tsena ary moa nikatona mihitsy ta teorina potika tsy hoe le pasteur akory napotika azy tsy hoe finanakanefa fa le tsena mihitsy nipotika fa ny nafinaritra le tsena nipotika de misy lalana hafa ndray sokafan'ny tompo tsara lavitra n'ole hôtely tsara lavitra zay mampidy tombom-barotra be lavitra n'ole hôtely de misy de potika indray iny avy eo ohatrany hoe mikatso indray iny de misy lalana ray vaovao indray misokatra ary za mahatsapa fa izao toerana misy anaandroany izao de misy fahasoavana zay noraisiko avy any amin'ny ray aman-dreny izay tsy ritsatra amin'ny androany vokatry ny fikarakarana mpanompon'andriamanitra hoe tam'izany nomena sakafo foana zay pasteur tonga ao niza pasteur de nikarakarainy tao atrano karakaraina mena sakafo foana ao am'le hôtely kely mitsipozipozy de tsy andoavam-bola de nomena fa nafinaritra na nikatona ary le tsena hatramin'ny androany le fahasoavana tam'izany nikarakarana mpanompon'andriamanitra mbola migioko zay hatramin'ny androany ary mavita mamelona mpanompon'andriamanitra maro mbola ao le fahasoavana mikarakara mpanompon'andriamanitra tsy very zany ry havana tsy potika zany ndray makotsika mieritreritra an'izany hoe mahafaty antoka mamono antoka ny mikarakara mpanompon'andriamanitra diso zany non tena raha misy mpanompon'andriamanitra misy fahasoavana iray ka karakarainao za de miteny aminao fa tena tsy horitra mandrakizay fahasoavanao anatinao satria tadidio fa ao amin'io le mpanompon'andriamanitra io misy ositra ary amin'ny fotoana ianao mikarakaraan'io mpanompon'andriamanitra io mikarakara aminy de mifindrany aminao le ositra ao anatiny zay efa zatra nampianarin'ny ray aman-dreny an'izany tam'mbola kely tsy sa manevateva mpanompon'andriamanitra tsy sa manao tsinotsinona mpanompon'andriamanitra manaja mpanompon'andriamanitra mikarakara mpanompon'andriamanitra de efa lasa automatika teo amin'ny fiainanay zany za tsy natakatra nininina akory za zany tena tsy natakatra nininina tam'izany hoe mikarakara mpanompon'andriamanitra de inona ny vokatry ho azo fa nampianarina fotsiny zay hoe mila mikarakara mpanompon'andriamanitra manaja de mifampitakosina an'le mpanompon'andriamanitra de mikarakara tsy nalala hoe inona no zavatra fahasoavana avy any amin'ny findra ty amiko tsy mbola natakatra an'izany zay tam'izany fa zao avao matakatra fa reny mpanompon'andriamanitra be da be ny karakarainay reny de lasa misy fahasoavana mipita ho azy ty amiko aty izay voaray tadidio fa ny ositra tsy mety maty Elipa aminany rehefa hiala eto ambonin'ny tany de tsy niara-maty taminy ary tsy nentiny tany an-danitra ny ositra tsy maintsy nafindra tamin'ny Elisa. Halleluja. Nafindra tamin'ny Elisa lay ositra tao anatin'ny Eli. Nifindra tany aminy tao amin'ny Elisa. Zany mila takatsika zany. Nifindra tao amin'ny Elisa. Fa tsy nentiny Eli tany an-danitra. Mosesy rehefa maty de tsy niara-maty taminy le ositra fa nafindra ny tao amin'ny Joshua.
nafindra tao amin'ny Josoa. Dia izay nahatonga ny Josoa nandimbo indray nitarika ny zanak'Israely. I Saoly rehefa maty dia nalana le ositra tao amin'ny Saoly dia nafindra tato amin'ny Davida le izy, le ositry ny fitondram-panjakana, le ositry ny fitantanana firenena nalana tao amin'ny Saoly dia nafindra tao amin'ny Davida. Ny ositra tsy maty. Ny ositra tsy maty. Zany dia azavaina tsara amintsika. Raha maty Daoda, ny ositra tao aminy tsy maty fa mifindra ty amin'ny taranany. Raha maty Jules Randrenjoary, pasteur Jules Randrenjoary, dia mifindra ty amin'ny taranany. Fa tsy maty ny ositra. Hitanareo tadidinareo le anina. Le mialatsiny miresaka n'ity zavatra ty fanaratsy ny resako eto indray, ilay kisoa. Ilay kisoa tamin'izany fotoana zany nisy fotoana niditra tao anatin'ny niditra tao anatin'ny kisoa ny devoly tamin'ny andron'i Jesosy izy io. Dia nitsatrevacheva reny kisoa reny nakany anaty ranomasina. Dia maty tao an-dranomasina ny kisoa. Fa tadidio fa ny devoly tsy maty tao, ny kisoa ny maty tao. Fa ny devoly miparitaka tany amin'ny tanàna. Ny tontolona fanahy zany tsy hoe maty le olona. Dia maty niaraka amin'ny koa le fanahy. Le ositra tsy maty eo le ositra. Fa le ositra tena velona foana ary mifindra. Mifindra na fanaratsy io na fananan'Andriamanitra. Zany no mahatonga an'ireny le hitanareo le hoe misy mpitaiza olona. Dia tsy mety maty mihitsy io ny mpitaiza olona io na efa ray volana ary ny alaina dia tsy mety maty. Raha tsy misy mandray ny tanany. Dia raha vao misy mandray ny tanany dia maty amin'izay izy. Inona ny dikan'izay? Voarain'le olona le tanany dia mipita le ositra, le trombo, le fanaratsy, le fitezana olona mipita any amin'ny taranany. Zay izy vao maty. Ka raha tsisy taranaka te handray an'le izy dia mijalijaly eo le olona mandrapapitan'le onction. Onction ratsy moa zany na ositra ratsy. Mandrapapitan'le fanahy ratsy. Zany mila takatsika zany. Ka raha vao mikarakara mpanompon'Andriamanitra ianao, mikarakara mpanompon'Andriamanitra dia misy fahasoavana mipita any aminao any, fahafenona miditra any amin'le olona, fahafenona. Zany angeny nahatonga an'le hoe tadidinareo Elisa mpaminany. Raha mijery tsika ny tantaran'ny Elisa alohan'ny hafatesany Elisa ao amin'ny mpanjaka faharoa. Mpanjaka faharoa toko 7 nde rehefa kitsika. Tiako mila maray tsara n'ity fampianarana ity tsika. Mpanjaka faharoa toko 7 andiny 20 jerenareo tsara. Ary dia maty Elisa ka nalevina. Ary maty Elisa ka nalevina. Ary ny mitondra adiny Moabita nananika ny tany tamin'ny fitsingerenany taona. Ary nisy nandevina olona dia indro nahita ireo mpitoady izy ka dia natsipony tao am-pasany Elisa ny faty. Ary raha vao nitehika tamin'ny taolany Elisa ny fatindra lehilahy dia velona izy ka nijoro tamin'ny tongony. Halleloja! Jerenareo amin'izany le secret be zavatra misy. Elisa jerenareo tsara, rehefa maty Eli mpaminany dia nafindra ny tany amin'ny Elisa le ositra. Nifindra tany amin'ny Elisa mpaminany. Fa rehefa maty Elisa dia tsisy olona namindrany Elisa n'le ositra tsony. Tsy nisy mpaminany tao aorianan'ny Elisa hoe nafindra tamin'ny anina na nafindra tamin'ny anina, tsy nisy. Tsy nisy. Eli ny fanahany Eli no nifindra tao amin'ny Elisa, fa ny any Elisa tsy nisy olona, fa niara-maty taminy tao le ositra. Dia izao ny nampome. Sy ny nafinaritra moa zany fa tsy hoe nampome. Maty Elisa dia nalevina tao amina fasana anankiray. Dia asa ohatra ny sokatra koa zany le fasana sanany inona. Le fasan'ny Elisa ny sokatra. Dia reny nisy olona andehandevina. Kanjo reto olona andehandevina reto nahita hoe ino reny to ohatra misy gera to misy ady, misy fahavalo manafika. Dorangandositra dia ahoany ty faty ty? Atsipazo fotsiny fa io misy fasana misokatra. Atsipazo ao natsipony tao. Vao nitehana tantehika tamin'ny taolan'ny Elisa le faty tonga dia nitsangany. Halleloja! Zany hoe le ositra tao amin'ny Elisa zany tsy maty. Izy mivata tena ny maty, fa izy mbola tao le ositra. Ka vao nitehana tamin'le le fatin'le olona tonga dia nitsangana le olona. Hitanao amin'izany fa ny ositra tsy maty. Ka raha maty ireny mpanompon'Andriamanitra marobe ireny, zay no mahatonga ana miteny aminao. Ny fikarakarana mpanompon'Andriamanitra. Ny fikarakarana mpanompon'Andriamanitra dia misy ositra ny fahafenona. Zany hoe arakaraky ny ikarakarana mpanompon'Andriamanitra dia misy ositra mipita any aminao any.
misy ositra mipitany aminao any ny ositra atao anatin'ny banque tsy maty zany nisy fotoana lazako anao tamin'ny Renard de Banque tonga teto Madagasikara tasa tamin'ny 1993 zany sécurité ary zany isan'ny nametrahany banque tanana za tena nikarakara azy za mako fetsy be tam'izay naranitra kely zany tam'izany fa tsy fetsy be nanao hoe nisy andraikitra be dabe zany tao am-piangonana tamin'ny andron'ny Renard de Banque tonga teto de hoe inona zany mba andraikitra izy za hanao sécurité satria nitao atsaiko tamin'ny fotoana hoe raha manao sécurité tsy maintsy miambina varavara'ny Renard de Banque na miambina ny tomobiliny de manakakaka azy eo de mba misy zavatra mipitany amin'ny any ary nitao atsaiko tam'izay hoe mba hanangona olona ohatran'ny Renard de Banque ty mba hitolo filazantsara amin'ny olona manaly ny amanetsiny ohatran'ny Renard de Banque mba vitany oranga io alleluia fa hitako taty orina ny toroteny Renard de Banque sa tamin'ny 96 tao Mamasina mahafinaritra tantara tamin'izany tamin'ny 96 tanoany sa 95 Renard de Banque verina teto Madagasikara ny toroteny tao Mamasina za tamin'ny neritaona orizao tsara alleluia neritaona orizao tsara ny toroteny tao Mamasina le ositra mifindra le zany raha lasana bafy tsy mandendeha ho azy io ny fikarakarano mpanompon'Andriamanitra de atongavanao amina fahafenona zany anisan'ny fampianarana tokony ho takatsika farany iresaka zavatra kely ray farany androany zay zany le resaka fahafenona satria hoy Davida hoe tsy mananjava Jehova mpiandra ozy ka tsy hananjava-mahory ianao raha tsy tia hananjava-mahory tonga fahafenona dia ianaro zany zavatra zany fa am'ireny le mpanompon'Andriamanitra reny misy zavatra mifindra ho azy ny fikarakaranao mpanompon'Andriamanitra mifindra ho azy Davida dia anisan'ny karakaran'ny Samuela mpaminany ny karakara mpanompon'Andriamanitra maro ary dia natonga ny Davida nanana ny fahafenona anisan'ny zavatra resako farany satria ny resaka zao teo ohatra hoe ny fahela velona zao ny resako teo dia ny fahasalamana ny resako teo dia fahasoavana sy fahafenona plénitude amin'ny fiainana vie en abondance ny resako teo zany hoe fiainana be dia be ny resako farany teo fa zao iresaka momba ny fahombiazana sy fandresena hoe ahoana ny atongavan'ny olona amina fahombiazana sy fandresena fahombiazana sy fandresena anisan'ny zavatra lehibe zay atongavana ao anatin'ny fahombiazana nanany olona fahombiazana dia ny fideranana Andriamanitra fanomezana voninahitra an'Andriamanitra fanomezana voninahitra an'Andriamanitra jerenareo tsara ty zavatra resako ty ny olona raha mbola kelikely ny toerana misy azy mbola ambanimbany ny toerana misy azy dia ohatrany midera an'Andriamanitra zany mafana fo be mihitsy tena hoe mirehetra rehefa le ary zany daholy rehefa mbola ambanimbany le olona amina fiainana moa zany ny attitude an'le olona ny fiainan'le olona ny kategorie an'le olona mbola ambanimbany ny refo ny fiainana dia ohatrany hoe fijery azy zany dia ohatrany hoe olona mampalahelo dia ohatrany hoe ino moa zany tiako tenenina hoe midera an'Andriamanitra izy mafana fo izy amin'ny fanomponan'ny tompo fa ny olona anankiray rehefa lasa olona ambony PDG directeur général manamanakatao manomboka manana katikatira maromaro dia nany izy mitehaka raha lasa miova hoe ohatra zao hoe tsy misy rereko tsy misy reako sady tsy te eno lasa ohatrany hoe tsy mahay mihiry zany izy nefa tamin'izy mbola nahatra mbola sahirana tsy misy reako ava tsy anao Jeso tena hitanao izy zany hoe mafana fo sady sahirana fa rehefa manomboka mitimity izy dia lasa snoby lasa manana fiainana snobisme dia lasa somary hitanao hoe miova taloha izy raha manao alleluia zany alleluia amen alleluia fa rehefa lasa tahin'Andriamanitra am'izay alleluia ary na mitsika ary izy taloha dia hitanao fitsikiny tena hita hoe fitsikin'ny olona tena hoe miderany tompo fa rehefa tateorina ohatrany lasa fitsikina patron ary rehefa lasa olona ambony le olona dia lasa ohatrany sarotra aby ny mideran'Andriamanitra lasa sarotra aby manetry tena mamivonatra an'Andriamanitra nefa tadidio zao ny toerana tena tian'Andriamanitra mihitsy dia ianao lasa any amin'ny avo ianao miakatra any amin'ny avo kanefa mbola mahay midera azy zany ny tena zava-dehibe amin'Andriamanitra le hoe ianao lasa any amin'ny avo jerenareo ny tantaran'ny Nebokadnezara
fa Nebokadnezara raha vao tafiakatra tany amin'ny avo de nyreare ary raha vao nyreare izy tena daboka Andriamanitra taty ambany fa mahafinaritra an'Andriamanitra ny mahita olona anankiray hoe jerevonareo ny toeran'i Jesosy Jesosy navita fahagagana be, navita miracle, navita nanasitrana jamba. Fa izy raha vao avy navita nan'ireo zavatra rehetrarehetra eo, de lasa izy miakatra eny an-tendrombohitra. Ary inona ny ataony eny an-tendrombohitra? Manome voninahitra n'Andriamanitra. Mahafinaritra n'Andriamanitra ny mahita olona miakatra eny amin'ny avo, na tafiakatra eny amin'ny avo ka mbola mavita midera azy ihany, mavita manome voninahitra azy ihany. De misy fandresena makany amin'ny fandresena, fahombiazana makany amin'ny fahombiazana. Fa ny mahatonga ny olona misy échec amin'ny fiainany, misy faharesena amin'ny fiainany, misy tsy fahombiazana ny fiainany, de izy rehefa nanomboka tany amin'ny avo de lasa tsy nahay nidera n'Andriamanitra intsony, tsy nahay nanome voninahitra n'Andriamanitra intsony, tsy nahay nipetraka tamin'ny toerana hoe hanome voninahitra n'Andriamanitra intsony, de manomboka eo lasa misy tsy fetezantsony ny fiainany, mikorotana. Za zao tena tsoroka aminareo mahafinaritra n'Andriamanitra ary mahita hoe am'izao toerana misy mpanompon'Andriamanitra izao, pasteur Ertina am'izao toerana misy zao mbola mahay manetry tena ihany amin'ny derasy. Fa tsy hoe ianao rehefa lasa olona mba fatapatatry ny olona, misy olona mba manakatao, manana ny ampy, manam-bola, manana tomobila, manana trano, manam-boninahitra mba malaza, de lasa am'izay ianao lasa miova, lasa ny tenanao no asongadinao fa tsy Andriamanitra intsony, reny mahatonga faharesena mezinezina. Ny fiderana sy hafanam-po. Ozy ny tenin'Andriamanitra any amin'ny Korintana voalohany toko 10:7 manao hoe mahefa be mandrakariva amin'ny asan'ny tompo. Mahefa be mandrakariva amin'ny asan'ny tompo, fa fantatrareo fa tsy foana tsy akory ny fikelezanareo aina ao amin'ny tompo. Rehefa mafana fo ny olona ray, mideran'Andriamanitra ny olona ray, mirehitra amin'ny fanomponan'ny tompo ny olona ray, de misy fahombiazana makany amin'ny fahombiazana, fandresena makany amin'ny fandresena. Raha tianao mpijery fandarana io raha lasena bavy, tsy hisy faharesena mandrakizay ny fiainanao, fampotena mandrakizay, tsy hisy an'izany tsy fahombiazana zany. Mahomby ianao androany, mahomby ianao rapitso, mahomby ianao amin'ny herintaona, misy fahombiazana miakatra, arao zany teny zany. Mifamatotra amin'ny fiderana, mifamatotra amin'ny hafanam-po, mifamatotra amin'ny fanomezam-boninahitra n'Andriamanitra. Zao ny teniny, zay manome voninahitra no omeko voninahitra. Zay manome voninahitra no omeko voninahitra. Ny fahombiazana zany de mifamatotra amin'ny fiderana, amin'ny fanomezam-boninahitra ny tompo, fanomezana voninahitra azy. Amen. Ka miankina amin'ny zavatra ifamatorantsika ny fiainantsika. Inona ny famatoranao? Inona ny famatoranao? Raha mijery ny tenin'Andriamanitra tsika maraparana koa azy, misy tenin'Andriamanitra anankiray vangin'Andriamanitra vaikiko zay ato amin'ny ato amin'ny Marka. Anisan'ny zavatra anankiray raha miresaka vola marana koa azy hoe ahoana ny fitahirana rabola, ahoana ny fomba azahoana ny vola. Ny vola de mifamatotra amin'ny fanomezana. Ozy ny tenin' Jesosy amin'ny Marka 10 andiny fa 30 manomboka ny andiny fa 7 hoe Marka 10 andiny fa 7 andiny fa 8 ary Petera taminy, indro izahay efa nafony zavatra rehetra ka nanaraka anao. Hoy Jesosy, lazaiko aminareo marina tokoa, tsy misy olona efa nafohy trano na rahalahy na anabavy na reny na zanaka na tany no ny amiko sy ny filazantsara ka tsy handray zato eny amin'izao fiainana ankehitriny zao, de trano sy rahalahy sy anabavy sy reny sy zanaka sy tany mba mifanenjehana ary amin'ny andro avy, de fiainana mandrakizay. Halleluja. Raha resaka vola ndray zao ohatra, hoe mba tiarinam-bola ianao, te ho tahin'Andriamanitra zavatra rehetra ianao, de misy fifamatorana. Ny vola, ny fandraisana vola de tsy mifamatotra amin'ny fangatahana, fa mifamatotra amin'ny fanomezana. Ary tena marina zany, tsy ianao mangataka no fomba ampanakarenanao, fa ianao manome. Misy mahafohy nefa mitombo fananana ihany. Ary ho amafisin'i Jesosy zany hoe raha misy mahafohy ozy izy na tany na trano na anabavy na rahalahy, de mandray avo zato eny ianao amin'izao fiainana zao, ary fiainana mandrakizay amin'ny ho avy zato eny, avo zato eny no raisinao eto ambonin'ny tany. Raha mahafohy
misy antony daholo zany ho riavana ny fananakarena ny vola de mifamatotra amin'ny fahafoizana zany za de anisan'ny mpanompon'Andriamanitra tahin'Andriamanitra amin'ny zavatra rehetra tsy mirery amin'izany tsika anisan'ny taloha tsika de anisan'ny fiangonana miezan'ny olona sy latsain'ny olona fiangonana mahantra velona mampahantra bokany tsosa sahirana mijaly fa am'izao tsisy olona samy teny an'izany tsony ny malaza indray raha ny amin'ny Facebook any hoe manan-karena be indray arozy izy ny olonako halleloia lazain'ny olona miliardera indray arenao any lazain'ny olona fa manana an'ity fa taloha ianao tsy zany no fijerin'ny olona anao mampalahelo ianao fivavahana mampahanta ny fivavahanao taloha fijerin'ny olona fa zao ianao lazain'ny olona manana an'ry matanjaky ireny manana an'izao ary marina fijerin'ny olona manantsika tsy mijaly tsika tsy mantra fa saingy natongavana tamin'izany de mifamatotra amina fanomezana ny pastera mpangatadava vao misy zavatra kely de tsy mahalala fa tsy mangataka de ho sahirana eo anao ary angataka mandra-pahafatana anao fa mahafoy rahalahy manome rahalahy secret za de tena zany izy io mahafoy manombo mahafoy ariary zato de toy izy manombo mahafoy ray alina de rehefa mahafoy ray alina ianao de aza mijanona amin'ny ray alina mahafoy izy 10 metsy rehefa mahafoy 10 metsy ianao de aza mijanona eo mahafoy izy 20 tapitrisa rehefa mahafoy 20 tapitrisa ianao aza mijanona eo fa mahafoy izy amina miliara tsika de mahafoy amina miliara amina fitoriana filazantsara miliara amina fananganana foto-javitra amina fitoriana filazantsara mahafoy amina miliara tsika fa tsy mirery am'izany ary zany mahatonga tsika tsy mety sahirana arabola satria ny fananakarena de mifamatotra tanteraka tsy amin'ny fangatahana fa amin'ny fanomezana rehefa mahafoy ianao ary zany no mahatonga ny malaky atoko fahatelo manamafy inge hoe eto amin'ny tranoko izy izy Jehova ny fafolo-karena sy mifanatra de izaho toetra amin'izany raha tsy hovaako anareo ny varavaran'ny lanitra ka andatsako fitahina manambiampy aminareo ary asiko teny mafy ny valalam-pandany mifamatotra amin'ny fanomezana foana aterinareo ny fafolo-karena sy mifanatra ho trano fireketako tsisy zavatra tonga ho azy zany ry havany misy zavatra ifamatoranao foana zany ny fandresenao ny resaka zavatra ray 2 3 4 5 andro any zavatra anaky 5 sy ny zavatra mifamatotra amin'ireo nyresako tetiny hoe raha te ho ela velona ianao raha fitiniko ny resaka de mifamatotra amin'ny fanajana ray aman-dreny mifamatotra amin'ny fitiavana an'Andriamanitra ary mifamatotra amin'ny fahendrena ny faela velona faharoa ny resaka momba amin'ny fahasalamana raha te ho salama ianao de misy zavatra nyresako teo koa hoe manompoany Jehovah'Andriamanitra ao de hitany anao sy ny ranonao zay aresorina aminao ny aretina ary mifamatotra amin'ny tenin'Andriamanitra nandefa ny teniny izy mba hasitrana azy ary mifamatotra amin'ny foravoravo feno fifaliana mianara mifaly raha te ho salama na misy zavatra mahasorena ary mianara mifaly raha te ho salama fa ny fahasalamana de mifamatotra amin'ny firavoravona anisan'ny zavatra nyresako teo ny fahasoavana sy fahafenona hoe raha te ho feno ianao tsy te hanany zavatra mahory ianao de fikarakarana mpanompon'Andriamanitra ataovy zay hikarakarana mpanompon'Andriamanitra ka mpanompon'Andriamanitra hitanao fa tena mpanompon'Andriamanitra ary misy fahasoavana ary misy osotra ataovy zay kolokoloana n'ireny mpanompon'Andriamanitra reny de isy zavatra hiampita ho azy any anatinao any ny resaka zavatra anankiray faefatra teo momba ny fahombiazana sy fahendrena fandresena zavady inona ny atao mba hampahomby sy hampandresy anao de nyresako teo fa mifamatotra amina fiderana sy hafanapo amin'ny fanompona ny tompo ny fahombiazana sy ny fandresena de tsy maintsy olona tia mideran'Andriamanitra ary manana hafanapo ary nyresako teo nyresaka vola amin'karena de mifamatotra amina fanomezana raha mafoy anareo Jesosy de andray avozato eny am'izao fiainan'izao hitanareo rehefa manangana trano ianao de mifamatora amin'Andriamanitra ary zay foana ny hitanareo raha tadidinareo tsara ny famerimberenako ny am'le fanetanako iny fanetanana momba fanamboarana trano ny bypass mbola veriko aminareo tsy hoe sahirana ny fiangonana de manao antsoavo eto mba hampio ireo olona ka mangataka eto tsy zay fa ny antony iny de raha ty anangana trano ianao de mifamatora aloha amin'ny tranon'Andriamanitra manaova zavatra amin'ny tranon'Andriamanitra raha ty anangana zavatra
aza mandeha hoe anangana trano 2 étages ianao 3 étages anangana villa ianao de ny heriponao sy karama kelinao io no ampedinao ao de io tombombaritra kely isanandro kely io de ny afetsifetsenao de versement tokony alono atotonao ao raha izany tsy matsangany tsy lasa lavitra ny tranonao fa mifamatora amin'Andriamanitra manome zahoana fitahina ho anao ny fananganana ny fiangonana io fitahina ho anao sy ny vady amanjana koa ny ambadika io iraha mifamatotra amin'ireny ianao de misy fahasoavana ho raitsinao ambadika zany aza ianao no manao hiezaka mba hanangana any ianao fa aloha Andriamanitra hanangana any ianao fa ny ezaka ataonao manangana ho an'Andriamanitra fa raha manao zavatra ho an'ny tompo ianao tsy misy ho Jesosy zay nafohy trano rahalahy anabavy nafohy tany nafohy volo ka tsy andray avy zato iny amin'izao fiainana izao ary fiainana mandrakizay mino avy mafisiky foana zany tsy hoe sahirana ny tompo de miantso anao izy rehefa hanangana an'le trano fa fitahina ho anao no mifamatotra amin'ireny ny manome ao anatin'ireny ka ny atao tsy mangataka hoe ampio afa viditolona fa ny atao manome ho an'Andriamanitra amin'ny zavatra izay atao mifamatotra amin'ireny ny fiainanao fanomezana iainako zany matoa amin'ny teny anareo an'izany ary tsika anisan'le pasteur mbola lazaiko ary tsy mitsitsitsitsy vola mihitsy amin'ny fitoriana filazantsara ary zany mahatonga tsika tsy manana zavatra mahorory zany fa tahirin'Andriamanitra amin'ny zavatra rehetra fataro inona ny zavatra mifamatotra aminao fa zay ifamatoranao no mamaritra ny hoavinao zay zavatra ifamatoranao no mamaritra amin'ny fiainanao maheresitsika menakavy ataovy ny famatotra amin'Andriamanitra amin'ny fiainanao famatotra amin'izay voalaza raha voarahinao tsara fampianarana teo anana amin'ny fahafenona ianao anana ambiampy ianao ary ho lasa lavitra ny fiainanao mifamatora amin'Andriamanitra amin'ny zavatra rehetra mifamatora amin'ny asan'Andriamanitra ary midira lalindalina amin'ny fifamatorana amin'Andriamanitra de atonga an'Andriamanitra hiditra lalindalina amin'ny fikarakarana amin'ny fiainanao amin'ny fikarakarana anareo menakavy raha tianao ny tompo hiditra lalindalina amin'ny fikarakarana anao de midira lalindalina amin'ny fifamatorana an'Andriamanitra de ivavaka tsika misaotra indrindra tompo nandray zany fampianarana zany zay min'izay fa izany fampianarana zany dia atonga amin'ny fiainana iovy atonga amin'ny fiainana ho lasa lavitra fantatray fa be da be ny olona zay mbola fatotry ny devoly ary misy olona mijaly misy kristianina mba hoe kristianina pino nefa ny mampalahelo amin'ny fiainana mampalahelo izy satria tsotra be tompo tena hoe misy zavatra tsy mandeha amin'ny zelony eo aminy satria tsy mifamatotra aminao izy nefa za mihitsy fanontoro teny teo dia tonga an'izy ireo ifamatotra tanteraka aminao atonga ny fiainany ifamatotra zato isan-jato aminao ary atonga ny fiainany ho lasa lavitra amin'ny fanomponanao taio izay taio ny fandarana taio reto vahoaka reto ary mino fa zany fampianarana zany dia tsy andalondalo fotsiny hiteraka fanovana goavana eo amin'ny fiainany reto olay reto misy sora tompo amen ho tahin'Andriamanitra tompoko zay ny ten'Andriamanitra androany veloma tompoko vahaony moloko vahaony moloko andraisanao toroteny mahery vaika anova tanteraka ny fiainanao vavaka matanjaka na délivrance enjana ho fanafana ireo fatotra ahitanao ireo fijorona vavolombelona mafy no ny asa mahagaga nataon'Andriamanitra vahaony moloko vahaony moloko nandeha tanteny izy mba asy